dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao io fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany lasa manome heviny araka izay heverina zay le lazaiko hoe manao solomaso ny mpitondra ary manao solomaso ny vahoaka dia tsy mifampiaina ary tsy miona mihitsy ilay petrakolana fa ny zavatra mitranga amin'ireny zavatra reny zany dia izao hoe raha misy tranga anankiray a mijery an'io ny mpanatanteraka ny lalàna dia hoy izy hoe tsy fanajana ny lalàna misy a io zavatra io dia ny anankiray lay tenenina hoe ajanona io fa tsy fanajana ny lalàna kosa mijery an'le izy hoe tsy manana liberté d'expression zay voadinikintsika ve hatreto hoe hatraizano zavatra azo tenenina ary hatraizany hoe mila miditsetsehatra fa zao samy manome heviny an'ilay zavatra mitranga daholo ny olona rehetra ao anatin'ilay fiarahamonina zany dia izay no anisan'le hoe mahatonga olana fa mety hitranga raha izay foana no mitoy a dia izao hisy any lay ohatra le rehefa miteny hoe araky ny lalàna ohatran'izao a dia tsy azo atao iny a za manokana tena hoe zay hoe ahoana reny fiatraikan'izany le hoe ny teny ratsy ny jirama dia tonga dia nigadra tamin'iny le olona amanetsy n'ilay olona tafotohana amin'le izy fa iny olona raha iny ny tratra fa avy eo misy lalàna miteny hoe fantatry ny vahoaka malagasy ve le lalàna hoe tsy mahazo miteny ratsy zavatra ohatran'ireny any zany zay le lazako hoe tena mila fifampitaizana fa tsy fifampitaizana fotsiny fa mba hampitonga an'le izy tena irindra araka ny tokony ho izy dia izao mila fifampiainona lalina empathie dikan'le empathie zany dia izao hoe mipetraka ary mila miaino hoe inona marina moa ohatra raha eo amin'ny toeran'ny manana fahefana dia hoe inona marina ny tian'ireo olona reo lazaina ny amin'ny hoe tsy voahaino fa tsy hoe nandika lalànanareo a dia tsy maintsy ampiarina aminareo ny lalàna zay le hoe fanabeazana lavitrezaka izy io zany hoe rehefa miatra ve zany le lalàna vao mahafantatra le olona hoe tsy nety ny zavatra nataony vokatra le hoe tsy fampianarana le hoe lalàna tsy mifampifantarana le mahakasika le hoe zao ny tokony atao tsy tokony atao ny somaolona ihany amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny vitsy angamba ny ohatra hoe manao zavatra dia mahafantatra mihitsy izy hoe hiopefy amin'ny zavatra ataoko sy amin'ny zavatra teneniko a mialatsiny a na mety tsy hita na nanabeazana azy fotsiny zany fa miara-malala atsika hoe na iza miteny ratsy ny filoham-pirenena dia misy fiatraikany zany ka rehefa safidinao manao an'izay zavatra zay dia vonona ianao hizaka ny lalàna fa vitsy dia vitsy angamba ny Andriamatoa Michel ny trangan-javatra ohatran'izany fa ny matetika gagabe le olona hoay fa naninona no nysamborina maninona no mahazo didim-pitsarana ohatran'izao fa hampatsiarovina fotsiny hoe araka ny lalàna zao fa ino mo ndray mandeha tamin'ny trangana azo anahy efa ela be zany may daholo ny fitaovana mandeha amin'ny herin-jiro tao an-trano dia lasa nanao fitaraina dia rehefa tonga tany niady mafy dia hoy ilay tale tamin'izany fotoana zany hoe soraty aingana roviana le izy nitranga dia niteny hoe ay mbola ao anatin'ilay fepotona 2 ora zany zavatra zany noho izany le fahasoaingana dia jerenany atao dia niverina ny soloana daholo fa ozy izy hoe fangawa zany zao vao malala an'izany Andriamatoa tale dia hoy izy hoe sady nitsika hoe nul n'est censé ignorer la loi rehefa tsy nalala zany ianao dia mety ho tenena fotsiny hoe efa dilan'le fotoana tsy fantatry morambola manan-kely zany amin'izao fotoana izao zay koa le hoe miovaova le lalàna iza no mampianatra an'izay iza no mitaiza an'izay mety angle anankiray zay iresantsika hoe ireo le fikambanana rehetra miady amin'izao n'olombelona tsy manao approche
curative fotsiny le hoe nisy voadona, nisy nigatra, nisy zao de hoe tsy fanajana io zay de tsy manaiky fa hoe misy koa approche préventive mitaiza ny olona amin'ny rehetra de ohatra hoe raha sehatra fanabeazana ara-panahy zao ampy hoe mila mandeha lalindalina kokoa le miresaka an'le hoe ny olona de noforon'Andriamanitra araka ny endriny manana zo mitovy ny olona tsy misy discrimination fanavakavahana tokony hitranga zany fototra ara-tsoratra masina zany raha ohatra ny hoe ny baibolina ny fivavahana hafa tsy haiko fa rehefa mahavy manazava an'izay mila mampianatra ihany koa hoe ahoana no tokony ho fiatran'izany raha mpandraraha kristianina ahoana no fampiarako an'izany amin'ny fitondrako mpiasa amin'ny fanomezana karama amin'ny mpiasa amin'ny fitsinjovana amin'ny mpiasa amin'ny fiainona ny mpiasa zany rehetrarehetra zany fanabeazana lavitrezaka fa izaho manao hoe tsy voatery hipetraka mihitsy zany rafitra zany zay vao hoe andao hiaina fa mila samy matsiaro tena amin'ny sehatra zay misy anao amin'ny sfera zay azonao influencena de ataovy le izy matetika ihany koa de ampangaina hoe mampirisika andreo mpanao ratsy ny mpiarony zon'olombelona rehefa misy mpangalatra tratra na olon-dratsy de hita ny mpiarony zon'olombelona hoe tratra ny fokon'olona hiarany fitsaram-bahoaka de hita le mpiarony zon'olombelona fa rehefa misy olona anankiray voahendaka ohatra de tsy hita le mpiarony zon'olombelona matetika reny trangy reny anisany hoe mampalahelo eny anivona fitsarany hoe afaka fotsiny lay mpanendaka mpanao ratsy rehefa tonga eny amin'ny fitsarana matetika raha mifototra any amin'le victime indray lay zavatra manotrany eny aiza ho aiza zany tokony hoe fipetraky ny mpiarony zon'olombelona manoloana ny zavatra misy eny anivona fiarahamonina rehefa misy tranga ohatran'ireny eny ary be de be ny tranga taona vitsivitsy teto amin'ny firenena be de be ny zavatra mitranga ohatran'ireny hoe ny mpanao ratsy indray no voaro fa ny olon-tsotra zay miteny bedy raha zay no tenenantsika azy de matetika amin'ireny fotoana ireny no mitsangana ary miteny le fikambanana lazaina hoe miaro ny zon'olombelona ary isaorana ihany aloha satria hoe misy aza miteny fa ny zavatra mitranga de le fitenenana indraindray mampalahelo mampimely hoe écoute moi ça vertèbre enoy zany re azon-damosina na miteny azy ianao de mangina fotsiny iny tsy misy tohany iny zavatra iny satria inona ny zavatra mitranga zay le interprétation subjective ho an'ny mpitondra de mpanao ratsy ianao nanao meloko ianao tsy nanaraka an'izay zavatra no teneniny ianao ohatra le hoe raha maka ohatra tena akaiky ane ohatra le hoe aza manao fihetsiketsehana raha tsy efa mierany amin'ny préfet de police raha misy mandika an'izay de voasambotra le voasambotra manao hoe zo fototra ny miteny nisy fotoana tenena mpitondra an'izany fa misy fotoana ozy izy hoe tsy izany tsony fa rehefa mandika anareo de zay le lazaiko hoe ny olana fototra amintsika mampalahelo ary zay le hoe andao re hifampitaiza isika ane opotika io ane raha mitoy de menjera ao anatiny antsona hoe antinomisme atsika raha ohatra ny hoe resaka fivavahana anomira resaka hoe social fotsiny hoe tsika ane zany ny farany de zao hoe anankiray aloha ny dingana anankiray de le hoe mifandona amin'ny hevitra de rehefa avy eo mifandona amin'ny foto-kevitra de samy manana an'izay heveriny fa mety fa ny farany raha tsy mitandrina atsika de le hoe anomi samy manao zay mahafalifaly ny sainy mety amiko tsy mety aminao fa mety amiko de ataoko de ny anankiray koa manao an'izay de tsy misy fampandrosoana azotsika heverina mitranga sahala amin'izany izao izy indray mety hoe anjara toerany ny tompona ndraiky mpanjakana zany manoloana ny hoe fampanajana an'ity hoe zoma olona ity manao fitakiana foana matetika de ahitana an'izay hoe voasaka ny mpitandrony filaminana mety hoe zo fitakiana fatapahan-jiro fatapahan-drano fiakaran'ny vidim-piainana de voasakana ary ampangaina ho any amin'ny resaka politika avokoa le zavatra rehetrarehetra efa ndraisantsika to ihany zay ny tompona ndraiky mpanjakana raha raisiko mialatsiny
za matetika rehefa miresaka de lazain'ny olona hoe naifa utopiste fa za ndray nefa tsy mieritreritra an'izay fa miezaka fotsiny a mampatsiary hoe inona ny zavatra fototra tokony ho eritreretintsika hampandroso de safidy io arahantsika satria ny fiainana ty monsieur Michel de zao miorina amin'ny principe raha miresaka hoe fanaovana lalàna zao tsika ny famoahana lalàna mety ho subjectif ny tiako tenenina amin'izay de zao hoe zay mahafinaritra ny mpitondra na zay mahafinaritra mientina no lazainy hoe izay no lalàna fa ny mpitondra moa zany zao ny resahantsika zany hoe manana tombontsoa manana privilège ny mpitondra hamoaka lalàna fa izao ny lalàna rehefa tsy miorina amina principe objectif raha miteny an'izay de zao hoe marina aminy ary marina amin'ny vahoaka zay ny antsoina hoe objectif valable ho an'ny rehetrarehetra ka na inona lalàna avoakanao valable zany ho andray aman-dreny amin'ny zanaka tsy ny mpitondra rery ihany fa raha vao manana misalotra fahefana ianao na amin'ny endrininona na amin'ny endrininona ny sehatra na ny abeany de zay foana hoe ity lalàna ty ve hahasoa atsika rehetra sa hoe hahasoa fotsiny ka raha vao mahasoa fotsiny le izy a tsy maintsy misy inona moa tsy fahafapo fahatserovatena ho voailika fahatserovatena ho piretina ao anatin'le izy de zay no hipetrahan'ny olona le hoe fandrafetana ny lalàna ifampifehezana zany de tokony ho tenerana avokoa miainga ny fotony hoe zany fa tsy ho arafitra olombitsy arakarany ary zay indrindra le hoe ny fifidianana zao ohatra de maneho le hoe suffrage universel ny rehetrarehetra manapaka ny amin'izay fa rehefa lany zay ny rafitra indray de mametraka an'le hoe tsy reo olona rehetrareo no hovoriana aiza amin'ny stade rehetrarehetra eto Madagasikara ave eo amin'ny stade Barea ave fa tsy maintsy misy le fifidianana solombavam-bahoaka fa mipetraka andray zay solombavam-bahoaka fa tsy solombavan'olombitsy na solombavan'ny tenany dikan'izay zany ireo no mila manao tsara n'lay hoe fiainona lalina na fiainona écoute active hoe tena ohatran'izao ane le retsy matetika amin'ny mampalahelo logika be zany ny feon'ny mpitondra fotsiny na ny feo an'ny antoko no eritreretina hoe izay no izy fa tsy ny feo an'ny vahoaka de zay mahatonga an'le fientanana foana ao anatin'ny olona hoe voatsindrya mijaly tsy hainona sy ny sisa any amin'ny faritra de misy an'ity fampitondrany ity lasa kolotsaina moa le izy de ny dina mpiara-monina matetika io de ifampifehezana eo amin'ny tanàna anankiray de ny olobe eo no mametraka an'io rafitra io hoe aleo zao no apetrakantsika ary matetika de any amin'ny fandatsahana aina mihitsy ny zavatra iny rehefa hoe mandika an'ilay fitsipiky ny fiara-monina io aiza hoaiza ny mety hoe fipetraka fanajana ny somaolona zany manoloana an'ireny zavatra ireny ny fanajana an'le hoe zon'olombelona ny amin'ireny zavatra ireny voalohany indrindra de izao mila enoina ny feoan'ny vahoaka rehetra raha malalatsika amin'ny fivoaran'izy io teto amin'ny firenena nisy fotoana tamin'ny fitondrana zay ny fanesina na hoe tsy azo ekena io le hoe dina tsy am'le resaka hoe famonon'olona fotsiny zany fa raha hoe fiarovana ho amin'ny fandriampahalemana sy ny sisa de nisy fotoana nisy fifanantonana teo amin'ny fanjakana mpitandro filaminana sy ny olona de renina tonga an'le karazana dina no enotsika tamin'ny hainao manjery ireny ny amin'ny resaka hoe ahoana le famonon'olona endrika anankiray manokana zay zavatra zay satria raha andinika an'izay tsika mora naifa be le miteny hoe raha tena nangalatra izy misy ny dina mba hitazonana an'le fiarahamonina ohatran'izao de izao misy amin'ny firenena sasany tapahana ny tanany misy amin'ny firenena sasany tena tonga de vonoina ny eto amintsika
tsy miresaka an'le vindicte populaire ny am'le hoe tsy nisy fitsarana na inona iza no hitsaran'le olona rehefa tena azo iandry azy makany amin'ny fitsarana marina ave kanefa mahafantatra koa ny olona hoe fa maninona izy manao vindicte ohatra de noho ny fahatsapany io raha vao lasany de efa ivoaka de anao ny ataony indray amin'izay fotoana zay le lazaiko hoe simba de nature ny rafitra ary raha fijery amin'ny makristiana ny jereko azy de zao ohatra mametraka ny sarety alohan'ny omby isika amboaritsika ny rafitra rehetrarehetra andao anao an'izao ampitomboana nisy amin'ny mpitandro filaminana sy ny sisa fa ny olana ny olona no problème ka rehefa ny olona tsy milamina ary zay le hoe ny olona mila fiovana lalina anatiny fa tsy ny rafitra zay eritreretina amboarina rehetrarehetra fandray amin'izay ihany ty resaka castration ty tany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 tany dia nandeha be resaka io am'siranaireo mpanolana ho an'ny teto Madagasikara manokana nisy ny fanambarana nataony Amnesty International atao renan'izay hoe manitsaka tsahana ny zon'olombelona izy io raha zavatra nisy teto amintsika dia ohatrany hoe lojika ihany le izy satria nirongatra be le fanolanana tany amin'ny volana janoary 2024 tany amin'izao fotoana zao inona no mahatonga an'ireny zavatra ireny zany mety hoe tsy fanolanana ihany fa zay aloha ny zavatra nisy ka nahatonga ny fanjakana nandray ny fanapahan-kevitra fosirina iny le mpanolona tsy fantatra amin'izao na efa miatra na mboly ny zavatra iny voaka iny de nresanana tamin'ny assemblée nationale azy de nafana be mihitsy ny olona tamin'ireny satria mampalahelo izy ary indrindrindrindra rehefa navoaka atsika iny resaka le hoe castration iny dia be da be koa no ny teny hoe tsy mety ary indrindrindrindra raha jereko amin'ny hoe lafiny géopolitika le izy any anisan'ny tena ny teny ary nanome ny heviny sy hoe tsy mety io de ohatra ny Union Européenne ny Amnesty International fantatsika ny rafitra ny hevitra ny foto-kevitra raha ohatra hoe paradigme social sy politikany de zay le hoe ny fandraisana sy fanomezan-kevitra ny antsoina hoe de démocratie sy ny safidin'olombelona amin'ny fijery tandrefana le izy ny fampiarana le izy indray de le hoe za aloha tsy mahalala ialako tsiny tsy fahalalako aloako tsy misaventure miteny hoe efa nisy olona zao nisany no castrena no ireny zavatra reny fa ny henontsika aloha de hoe manginginy de zay le mahatonga an'le hoe indraindray raha vao mitranga reny dia fitsaram-bahoaka no manatanteraky n'izy maninona moa le fitsaram-bahoaka indraindray ny fijerin'ny olona ambony latabatra manao lalàna tsy mitovy amin'ny olona zay iarany ny zanakao zao no ny viraviraina na olana de novonona zay le hoe fiainona lalina mila hietrerehtsika inona no mety ary zay le hoe anankiray koa raha ohatra ny hoe fijery kristianina zao de hoe Andriamanitra no tompony aina ka tsy enao no maka ny toeran'Andriamanitra na hoe vonory na vonory débat etika be mihitsy zany zavatra zany fa tafiditra ao anatin'izay ihany koa hoe anankiray etalaika Madagasikara ny faharoa tsy mitovy na ny hevitry ny mpivavaka slamo kristianina bodista athée sy ny sisa manoloana an'io zavatra io de zay miverina any amin'le hoe fifampiainona le resaka contrat social hoe inona no mety ho an'ity firenena ity ka raha ohatra hoe amin'ny maha kristianina anao ohatra zany ny fiangonana kristianina de tena mila mitaiza lalina ary zay le lazaiko hoe tsy manao orthodoxie morta fotsiny hoe ny olona de araka ny endrik'Andriamanitra ny olona de sarobidina zao na zao mahita nefany ny tsy fahamarinana ny fampijaliana olona ny fanararotana olona tsy ara-no fotsiny ihany fa
arakasa arakarama sy ny sisy fiangonana anga miteny de rehefa tonga amin'izay ny mesura enjana be a zay ianao vao miteny zany rehetrarehetra zany ilahntsika fanarenana nisan'ny miteraka resabe ihany koa amin'izao fotoan'izao ny tetikasa basy toliara nandalo fitondrana maro nanomboka tany 24 tamin'ny fotoana ny tetezamity io nefa nisy tetikasa io mbola tsy basy toliara moa izy tamin'izany fotoana zany nandeha ny fitondrana HVM ihany koa nisy nanohatra an'io amin'izao fotoan'izao misy ny vondron'olona mizarazara misy ny mankasitraka amin'ny fisokafany hoe anome asan'ny olona mitsinjony mahaolona zay misy ihany koa tekilany le hoe mamotika ny tontolo iainana manimba ny mahaolona ihany koa zay aiza ho aiza ny tokony hofipetraky ny mpiarany zon'olombelona zany fahitany pasteur ny zavatra misy io amin'izao fotoana izao de zay ndray bato Michel le mahatonga amin'ny teny hoe complexe sy interconnecté ty resaka zon'olombelona ty ary zany no fanambon'izay mialatsiny ara-miteny hoe misolatsolana te hitondra na mery ianao na ministra ianao na inona ianao rehefa nekenao no hoe te hitondra ny vahoaka ka hikendra ny so ny vahoaka zany rehetrarehetra izany no fanambony rafitra mpitondra mandamina an'io raha jerenao io zavatra ohatra hoe basy tuleary io raha jerena amin'ny angle iaviny tsirairay avy de marina ane misy resaka faharavan'ny tontolo iainana ane hoe mety misy resaka kolotsaina ihany koa faony flore mitombona daholo reny zavatra reny fa androany mba hevitra manokana ty voankeo maraina no hitako misy adiniko ny anaran'le madama namoaka pub le maninona maskoro mo le izy ankeo maraina de nijerena nazavy izy le hoe zao ny fitrandrahana ny terre rare zao mahatratra 10 kilometatra ny habean'le toerana zay anarina n'lay rano rehefa avy manadio ahazo an'le terre rare ianao de lasa misy radioactivité iny izy de hatrany amin'ny 10 kilometatra 10 kilometatra manodidina efa mahenon'ny fofona ary misy fiatraikany amin'ny fahasalamana zany rehetrarehetra zany Chine ozy izy no manana ny 570 ny terre rare eto ambonin'ny tany de ny tsiparitra tao an-tsaiko hoe tsy magaga Chine raha matanjaka be amin'ny resaka haute technologie hoe afaka mifaninana amin'ny Apple sy ny karazana fa aveo ozy izy ihany manazava rehefa hita fa misy traika ratsy le izy de na henany be na najany mihitsy ny fitrandrahana an'le izy tao Chine fa nitodika nakany amin'ny firenen-kafa zay azo ny anaovana an'izany izy ny fanontaniana mipetraka raha amiko rehefa mandinika an'le izy de izao tsy ampy fampalalam-baovao communication tsy ampy fifampiainona atsika na ny mpitondra na ny vahoaka tsy ampy information de base retsika amiko mila ifampianona fa tsy anaovantsika anditra zay ny ana ny hevitra lasa resaka hoe zay pro an'izao pro fanjakana na pro an'le vahoaka any atsimo ao anatin'le izy za fotsiny mieritreritra ary hitatsika misy feo ohatran'izany zay amin'ny lafindray zay mahatsara ny Facebook misy le tena miteny hoe tsy atao io na tiana na tsy tiana fa avelao ifampitana eto fa misy indray le manao hoe andao aloha hieritreritra tsara raha ohatra mantsy hoe anakarena be Madagasikara ary profon'izany fahitantsika ny arena ambanin'ny tany mivoaka fa ny zavatra tsapantsika de izao tsy tompo marika ary tsy mahazo ny vokatra reny zavatra ireny le vahoaka de mahatonga anazy mety hiteny fotsiny hoe zay tsy manaiky fa ny fahamarinana fototra anankiray de izao hoe mipetraka eo ambonin'ny arena miompampana ty firenentsika ity fa tsy misy rafitra ary tsy misy mpitondra tena mieritreritra hoe ahoana ny tena hampandrosoantsika ny firenena zay miezaka miditra ao anatin'ny fitondrana de mieritreritra ny tena na ny antokon'olona vitsivitsy fotsiny fa tsy mieritreritra ny hoe
ahoana ny azahoana io de zay no ohatra natsikaika tsy hoe matsikaika fa na lasa nieritreritra anako hoe io fangatahana io a lasa miampy le hoe ajanony le base tulaire hoe aleo manangana état fédéraliste fa inona ny ao ambadika zay afaka raisin'ny olona indray mamofopofona ny zavatra taloha indray io fa le fahatsapana fotsiny hoe omeo fahafahana hiteny amin'izay eritreretinay hahasoa ny faritra zay misy anay zahay de zay le hoe andao ifanatona andao re ifampiaino fa ilaitsika loatra zany zavatra zany le hoe toeran'ny mpiaro ny zon'olombelona zany manoloana n'ity zavatra ty amin'izao fotoana zao ny toeran'ny mpiaro ny zon'olombelona amiko amin'izay fotoana izay zany de zao mila maka information tsara raha izaho manokana ao anatin'le izy a de zao tsy tiako ny malagasy ho ringana mety ho ringana amin'ny alalan'le fitrandrahana an'io izy tsy misy ambolena sy ny sisa fa raha ohatrany a tsy mandrosoko ny toerana zay misy azy a de ho fatin'ny anoanana izy iza no tompona andraikitra hanazava hipetraka marina lay écoute empathique mantsy ny tena fototry ny antsoina hoe écoute empathique Michel de izao tsy le hoe miaino anao mba hamaliko anao fa miaino anao hanakatra an'izay tena mavesatra ao anatinao ao ka mbola tsy azakazaka hiteny hoe ho atao na tsy atao fa inona marina ny zavatra mavesatra amiko a anisan'ny andraikitry ny fikambanana miaro ny zon'olombelona enohy ny feoany fa aleo tsy maika maka position fotsiny hoe pro na contre na ohatran'izany fa velaro ny sehatra manahoana ny fahitan'ny pasteur zany hoe Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisampirenena manoloana andreo hoe fifanarahana iraisampirenena fanajana ny zon'olombelona manoloana ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ihany eto diso avera miteny hoe tsika be tetikady fa tsisy ozabe tsika saiko nanaovantsika soni daholo ny fifanarahana iraisam-pirenena rehetra fa zay le hoe mahatonga an'izay zavatra zay ve a dia ny le resaka corruption a ny manque de responsabilité zany hoe tsika malala fa raha vao misy manodikodim-bola ka chèque sans provision ny soniany no miazo anazy de ohatran'izay koa Madagasikara rehefa manao soniny amin'ny hoe fanajana zon'olombelona tazon'ny soniny iza nanao an'iny fa mazava ho azy moa zany hoe Madagasikara est tenu responsable mba hampiatra n'iny zavatra iny de ozy izy ianao hoe manahoany Madagasikara bebe ihany zay zavatra rehetrarehetra nanaovantsika soni zay fa zay le lazaiko hoe ny ozape atsika ve ny tsisy sa tena finiavana tsy anao an'le izy no ny antony manokana tsy anjarako no miteny eto hoe noho izao fa misy antony mahatonga an'le hoe lasa ngoly raha soratra masina ny tenentsika de zay le lazay nisa ia hoe potraka eny ankalalahana ny fahamarinana zay rehetra mitsangana anao ny marina ozy izy a da itony mitony tena ho atelin'ny hafa zay ve ny zava-mitranga eto amin'ny firenetsika anjaratsika tsirairay avy a ny eritreritra ny amin'izay zavatra reny fa PDP le izy jereo fa na misy finiavana koa zany atsika io resaka globalisation io a ny resaka développement économique io le hoe mandroso mamokatra rehefa tonga aty any atsika satria tsika tsy mbola manana an'le fioarana avy aty amintsika malagasy amin'ny vitesse-tsika amin'ny rythme-tsika amin'ny sotoavitsika rehefa tonga ny zone franche sy ny sisa jereo tsara ny fanajana zon'olombelona ohatrany tsy resahantsika ireny indraindray manao zay tiany atao ny tompony reny orinasa reny na mpanao akanjo na mpanao ina jereo ny zavatra mahazo ny zanantsika nefa
miasa ady mifiry a tsy mahazo mihetsika na ny asa nanao consultance be dia be tany amin'izao ny fransa fa mampalelo ohatrany hoe omby andeha hivoaka hipipi aza ny olona dia mitondra jeton afantarana hoe firy minitra no nandehananao tany aiza ny fampiainana an'ireny zon'olombelona zon'ny mpiasa reny amin'ny zavatra zay resantsika. Inona no afatra sy hoe antinana ny voalaza teo paster tapitrasady ny fotoanantsika nafanandresaka tamin'ity androany ty. Arak'le nylazaiko teo za zany de tena miantso ary azo atao zany satria olombelona itsika tsy biby tsika tsy omboka hifanoto fa olombelona tsika miantso resaka réflexion critique ny amin'ny zava-misy ara-piarahamonina réflexion critique ny amin'ny zay lazain'ny soratra masina arak'izay lazain'ny fivavahana tsirairay avy ny ohatra ny fivavahana kristianina no jereko hoe mila mahalala ny fototra itsika fa ny amin'ny fampiarana ny fototra manahoana de ny resaka dialogue social dialogue interreligieux fotoanan'izao mialohan'ny ifandriatatsika eto sanatry. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?